ny avinany toetry ny andro ny andranomasina ny alatsinainy fahasivy amby roapolo ny volana janoary amin'ny nora maraina hatramin'ny talata fahatelopolo ny volana janoary amin'ny enora maraina. Mbola ho mafimafy hatrany ny onjan-dranomasina noho ny alin-drano avy any atsimo-atsinanana any amin'ny amorontsiraka atsimo-atsinanana Madagasikara manomboka ny manoro izany hatrany amin'ny tanjona vohimena. Araka izany dia mbola manan-kery hatrany amin'ity anio ity ny fampitandremana amin'ny loko mavo noho ny avy ny alin-drano izay amin'ireo morontsiraka ireo ka entana araka izany ny ponina hitandrina ary koa anaraka ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana mba hisorohana ny loza mety ho teraka izay. Ny ambiny kosa amin'ny ankapobeny tsy misy ny ina mahakasika ny any an-dranomasina toy izao ny toetry ny androntsika ao ny morontsiraka atsinanana tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angosy anorana tandrivon-drahona mety ho araikotroka amin'ny farany fepitoana ary ho avy atsimo andrefana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora mety hatratra 20 kilometatra isan'ora any amin'ny tendrony avaratra. Ho avy atsinanana kosa ny morontsiraka sava ny tolakandro ka ho 7 kilometatra isan'ora ary ho avy andrefana kosa izany any amin'ny morontsiraka idiana ka ho 20 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ka ny avy ny onja tombanana anodidina ny ray faingo 10 metatra. Tanjona angotsy hatrany manoro anorana tandrivon-drahona ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ka ny avy ny onja ray faingo 10 ka hatramin'ny 2 metatra. Isy ny alin-drano avy any atsimo-atsinanana manoro hatrany taolanaro anorana tandrivon-drahona vitsy indraindray ary ho avy atsimo-atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora mety hatratra 20 kilometatra isan'ora rehefa manalavitry ny morontsiraka. Anonjabena hery ny ranomasina ka ny avy ny onja ray faingo 10 ka hatramin'ny 2 metatra. Isy alin-drano madinika avy any atsimo-atsinanana taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena kosa indray andraona amin'ny sitokotoko ary ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ka ny avy ny onja 2 metatra. Ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa indray tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankaboa balika ny masoandro ary ho avy atsinanana na atsimo-atsinanana ny rivotra any avaratry ampany ka ho 9 kilometatra isan'ora amin'ny maraina. Ho avy andrefana kosa zany ny atoandro ka ho 18 kilometatra isan'ora ary tombanana iverina avy atsimo-atsinanana zany ny takariva ka ho 20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo-atsinanana ny any ankafa ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora izay mety hatratra 17 kilometatra isan'ora manomboka ny takariva diny mpanonja na anonjabe ny ranomasina ka ny avy ny onja ray faingo 10 metatra mety hatratra 2 metatra any amin'ny tapany atsimo. Tanjona ankaboatra any amin'ny tanjona vilanandro anora tandrivon-drahona indraindray ny maraina ho avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany ny takariva ka ho 20 kilometatra isan'ora adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina ao anatin'izay ka ny avy ny onja aotra faingo 10 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona vilanandro hatrany analalava andraona amin'ny sitokotoko ary ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora adiny mpanonja ny ranomasina. Ny avy ny onja tombanana ho aotra faingo 10 ka hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby kosa indray andraona amin'ny sitokotoko ary ho avy andrefana ny rivotra ka ho 20 kilometatra isan'ora hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy ny onja aotra faingo 10 ka hatramin'ny 2 metatra. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso 2 hatramin'ny 10 andro mialohany hatongavan'ny alin-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehon'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo 2 hatramin'ny 2 andro mialohany hatongavan'ny alin-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara mitoerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza mandrika intsony. Hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Mialoha lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao
ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.